satria vita tsela koa tamin'ity herinandro ity ny fivoriven'ny SADC na sommet SADC vita tamin'ny alahady dia efa nisy zavatra naseho hoe tena fa izy zany zao no amin'ny toeran'ny chairperson dia fatarao tsara principe ao anatin'ny SADC zany dia firenena 40 no miaraka ao ary misy principe tsy maintsy arahana dia ny fampitondrana ny natonga ny Madagasikara nandray azy dia toro Madagasikara hoe ao no andray ny fivoriven'ny SADC ary zay fotoana Madagasikara no chairperson samy hafa ny hoe président SADC sisy président SADC fa chairperson fitazana azy napilitra ny Madagasikara tao anatin'ny SADC niaraka amin'ny Tambombeky Kikwete ary président ny Sud-Afrique ny hevitra dia hoe mba tena hisiny ilay firaisana amin'ny ara économique sy ara politique ary indrindrindrindra ara sosialy isika eto Madagasikara dia manana quota ohatra hoe ny ara sosialy resahako ny ankizy hianatra ny ankizy hianatra anatin'ny faratry ny SADC dia manana olona isika manana mpianatra amanjatony afaka mianatra makany dia mibénéficie na mahatonony amin'ny décollage na sara ampianarana ohatra Zimbabwe toy izany keo dia voatonga nefany amaly satria dia nisy an'ireo le membre ny SADC olony membre ny SADC tafaresaka taminay hoe Madagasikara dia tsy natrolotrosa mba jaran'ireo mijery zay fa zay ny resahana le cotisation mbola misy voaloha ny zavatra tiana resahana amin'ireo zany dia hoe isika zany zao manomboka zao dia tena tokony anaraka tsara an'ireo fenitry ny SADC na le hoe protocole ny SADC dia anatin'ny protocole ny SADC misy zavatra maromaro ny fanajana ny zon'olombelona sy ireo zo fototra maha-olona ny olona ny fanajana ny DEMOKRASIA sy ny TAN-DALÀNA ny fanajana ny fahafahana manao gazety na ny liberté de presse ny fanajana ny fahafahana miteny sy mivory ankalalahana ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ireo zon'ny Mpanohitra ary indrindra ny fanaovana fifidianana modio mangarahara malalaka sy andraisan'ny rehetra anjaha zay zany principe zay tsisy azo diabo mihitsy zay dia zay mahatongana eto zao aloha hoe ny fanajana ny zon'ny Mpanohitra sy ireo fahalalahana fahafahana manao gazety amin'ny liberté d'express zay mahatonga anareo tokoa dia misatatra an'izy zay zao ka mitodika manokana ny chairperson ny SADC zay eto Madagasikara ny chairperson ny SADC zany tokony modely ampiseho amin'ireo firenena hafa ary anoratra makany amin'izy ireo zay zay ny zavatra ny fanarahana imalika satria nisy ny teny mihitsy hoe avy any ministeran'ny affaires étrangères hoe agenona koa zany eninay daholo reo mandefa olona nakaty aminay reo ary niresaka taminay reo hoe zao mba ataovy mifangatahana dia ampalala azy zay hoe izahay ato Mpanohitra dia tena tsy afaka miteny dia nanazava zareo hoe misy firenena karazany telo eto amin'ny SADC misy natao hoe libre tena manana liberté tsara ny olona misy natao hoe tsy de libre loatra semi libre filazany azy dia amin'ny ampahany izy azy libre fa amin'ny sasany tena fezy ary misy ny tena voagetsa manasina ny tena voagetsa zany Mpanohitra eto Madagasikara satria misy an'ireo tsindry sy ireo fahampiretana am'ireo le olona nao fihetsiketsehana nefa tsy maintsy atao le animation politique ka tonga eto zay miantso anareo hoe misantatra amin'izy zay zao satria laso maly daholo zareo ny sasany zay miresaka taminay dia nanaiky izy hoe tsy anaiky intsony zany zay atao amin'ny fanoherana amin'ireny intimidation sy fanakatsakana natao reny noho zany dia ho asehonay ato amin'ny fanoherana manomboka zao ny zoan'ny Mpanohitra ka irahana mahita eo ny anajana tsy anajana ny chairperson azy
raha toa ka mbola miziriziry amin'ny heviny ihany isika migidy biby dia afaka miakatra amin'izay zay zavatra tokony atao ainay mifantatray mifantatritsika io hoe izany fahalalahana zany ka dia mahafaly anay mampilaza an'izany aminareo mpanao gazety milaza an'izany aminareo satria zany dia arabaina ny chairperson SADC fa izy zany zao tsy tokony ampiseho modely izy fa miankina amin'ny zavatra atao eto nitondran'ny endrika Madagasikara fa dia tena misy zavatra tsy ampoizina mihitsy hoe tena mahamenatra tenareo tsara nitsikera agnaminy reny hoe move izy zay zao zavatra ampiasahany mba fantatranareo ny budget nandraisana ny sommet SADC teto Madagasikara voalaza ao anatin'ny loi de finance ve zany olona venivela manontany ntsika zany fa raha ny tena izy tokony fantatry ny voaka malagasy ary tokony ao anatin'ny budget izy dia mba mahalalana zay le hoe mangarahara. I extend our sincere appreciation to His Excellency Andry Rajoelina, the President of this Republic, and our incoming chairperson for hosting this historic event in his country. By extension, we thank the government and the people of Madagascar for their warm hospitality and the exceptional facilities extended to all of us. Saudamos também Vossa Excelência pelo acolhimento desta importante cimeira e que traduz o vosso forte engajamento pessoal como Presidente de Madagascar e da República de Madagascar nos esforços para o reforço da nossa interação regional. Por isso, queremos dizer muito obrigado. Thank you very much. Merci beaucoup. On the onset, I would like to thank His Excellency Rajoelina, President of the Republic of Madagascar, and the people of this great nation for the warm welcome and hospitality accorded to our delegation since our arrival. I want to thank you, Your Excellency, when I have seen the progress in as far as development is concerned in this country. Congratulations and well done with your team. I would also like to extend my warmest congratulations to His Excellency Andry Rajoelina, President of the Republic of Madagascar, as he assumes the chairpersonship of our community. My dear brother, I have no doubt that under your leadership, SADC will further consolidate cooperation and rise to meet the challenges of our time. We are equally grateful for the warm welcome and generous hospitality to my delegation by you, Mr. President, and Madam. Let me also recognize our host, the President of Madagascar, Andry Rajoelina, and thank him for the warm hospitality he has extended to all of us since our arrival on these shores. On behalf of all of us from SADC and beyond, we extend our warmest congratulations to His Excellency President Andry Rajoelina on his accession to be chairman of South African Development Community, SADC, for the period 2025 to 2026. Your Excellency President Rajoelina, your assumption of this esteemed role at the 45th SADC Summit here in Madagascar truly marks a historic milestone for Madagascar and reflects the trust as well as the confidence placed in your leadership by your fellow heads of state. As the chairman or chairperson, your vision for accelerating industrialization, transforming agriculture, and promoting inclusive energy transition resonates deeply with the aspirations of our region.